araka ny sary famantarana teo dia ny fandarana meteo indraina raha anao amin'izao fotoan'izao manolotra ny arahaba ho an'ny isa tokoa ambaravarana tompo-kilasy tompo-vavy. Araka ny efa voalaza omaly dia korotana ny toetry ny andro amin'ny faritra avaratra Atsinanana sy avaratry Madagasikara iny manomboka an'io alarobia ary toy hatramin'ny rapitso alakamisy izany. Izany hoe betsaka ny rotsakorana. Antony mahatonga izany ny fisiana tangoron-drahona any avaratry Madagasikara. Koa manentana antsika ponina amin'ireo toeran'ireo ary mba ho mailo hatrany fa mety anakorotana ny andavanandro izany tranga izany. Manarak'izay ihany koa dia hikorotana hatrany ny toetry ny andro eny an-dranomasina manodidina ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara iny. Ahery be ny ranomasina, latsaky ny 3 metatra ny avon'ny onja ary hatratra hatramin'ny 4 hatramin'ny 50 kilometatra isan'ora ny herin'ny-drivotra izay mifandraika amin'ny tanjaky ny Alzay ao atsimon'ny Madagasikara. Dia aleo tsy mivoaka an-dranomasina mihitsy aloha, indrindra ny mpanjomy madinika mandra-pahalasa ny loza. Raha fitiana izany ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara dia ny varatra aza no manjaka manerana ny nositsika manomboka an'io alarobia arivo itoy rapitso alakamisy ary hatramin'ny sabotsy ho avy izao. Izany hoe volon'andro ririnina tanteraka ny amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo iny. Omaloka ary mety ho arahana herika manify kosa ny amin'ny ilany atsinanany afovoantany iray manontolo. Dia indro ary ny atsipiriany amin'ny toetry ny andro no vinavinaina ho amin'ny rapitso alakamisy faraika amin'ny 20 ny volana aprily 2024 atombontsika avy hatrany amin'ny maraina izany. Isy ny sisa noram-baratra amin'ny faritra avaratry Madagasikara iray manontolo iny. Itoy hatrany ihany koa ny rotsakorana ny amin'ny faritra Analanjorofo sy ny amin'ny distrikany Ambanjao. Anorana malefaka miatoato ny amin'ny ambiny sisa ny amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara. Omaloka ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa fa mety arahana herika manify izany ny amin'ny ilany atsinanan'ny faritry ny avoantany. Ho amin'ny rapitso tolakandro iray dia anorana tandrifin-drahona mety ho araha-kotroka manomboka amin'ny faritra Sava iny mahazo any amin'ny faritra Diana sy ny tapany avaratry Sofia iray manontolo. Anorana miatoato kosa ny amin'ny morontsiraka atsinanana manontolo. Andrahoana ny amin'ny faritry ny afovoantany ary mety ho arahana herika manify izany indraindray. Ary izy ny orana tandrifin-drahona ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ny amin'ny faritry Bongolava, Melaky. Omaina kosa ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa. Mahakasika ny maripana indray dia izy fidinany ny any avaratry Madagasikara any tahaka izay koa ny amin'ny morontsiraka atsinanana iray manontolo fa tsy dia misy loatra ny fiovana firy. Ny any amin'ny faritra sisa ny ambany indrindra izao dia 5.0 degré celsius any Vakina Karatrany ary 5.30 degré celsius ny taremarika ambony indrindra. Hitantsika any amin'ny faritanin'ny Toliary. Ho amin'ny zoma fa 20 volana aprily 2024 indray dia isy ny orana tandrifin-drahona mety ho araha-kotroka ny any amin'ny faritry Menabe iny mahazo any Bongolava, Vakina Karatra ary ny faritra Melaka ihany koa izany orana tandrifin-drahona mety ho araha-kotroka izany. Andrahoana na andrahoana vitsy ny any amin'ny faritra sisa fa mety arahana herika manify izany ny amin'ny ilany atsinanan'ny faritry ny avoantany. Mahakasika ny maripana indray dia mbola isy fidinana hatrany amin'ny morontsiraka atsinanana manontolo tahaka izay ihany koa ny any amin'ny faritry ny avoantany nidina ho 20 degré celsius ny ambany indrindra. Hitantsika any amin'ny faritry Vakina Karatra. Tsy misy fiovana misongadina kosa ny any amin'ny faritra hafa. Ho amin'ny sabotsy fahatelo amby 20 ny volana aprily 2024 indray dia ikisaka ny amin'ny lakan-drano Mozambika iny ilay tangoron-drahona izay hitantsika ao amin'ny faritra avaratry Madagasikara. Vokatr'izay dia tsy maro fitoerana ny atmosfera ny amin'ny ilany andrefany nositsika iray manontolo. Vokatr'izany dia isy ny orana tandrifin-drahona mety ho araha-kotroka ny amin'ny ilany andrefany Madagasikara amin'ny zoma fahatelo amby 20 ny volana aprily 2024. Andrahoana mety arahana herika kosa ny ilany atsinanan'ny faritry ny avoantany ary andrahoana mety arahana orana tandrifin-drahona malefaka ny amin'ny morontsiraka atsinanana iray manontolo. Mahakasika ny maripana indray dia izy fidinany ny morontsiraka atsinanana tahaka izay ihany koa ny amin'ny faritry ny avoantany iny fa tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina ny amin'ny faritra sisa. Dia izay tompo-kilasy tompo-vavy ny meteo azony rosoantsika eo amin'ity ala ity mametraka ny mandra-pitafa ao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.